zavatra ray tokana ihany dia ny tena moa rehefa miresaka hoe fampandrosoana dia misy fitohizana io fa tsisy fampandrosoana miatony kory ary rehefa sedra n'ilay krizy iny a betsaka ny zavatra tsy vita misy ihany zavatra vita tsy sanatr'in'izany dongo toerana ny hoe iverenana na hoe seza indray ny iverenana fa kosa misy tetikasa misy asa misy zavatra efa nilazaina tao anatin'ny propagandy taloha zay tokony natao tokony vitaina kanefany a no ny antony izay efa nilazaiko teo a dia tsy tanteraka ny akabiazana na izany na tsy zany aza ny tena moa zany a dia nilatsaka ao anatiny atoko HVM tsy nisy fanerena akory io fa fantatra fa mitovy ao anatin'ny eritreritro ny eritreritry ny atoko HVM dia anisany nandresy lahatra nidirako antoko HVM hiaradia aminy satria ny fitondrana ary ezaka daholo moa no atao dia engany hotody amin'izay eritreritra zay ao anatin'ny fampandrosoana ny azo lazaina angamba hoe inona ny zavabita ny zavabita atao anatin'izay krizy rehetra zay dia mba nisy ihany atao hoe ezaka manokana satria moa rehefa krizy dia tsy maintsy miantotena ianao miantotena tiako tenenina tsy hoe sanatr'in'izany koa hoe ny volan'ny tena no ampiasaina na dia nisy ihany ary zany zavatra zany fa ny fomba rehetrarehetra zay ezaka tokony atao ao anatiny atao hoe fanatanterahana zavatra anankiray dia matetika moa zany olon-tsotra no resahana zay mandalo ka manana eritreritra ka mitovy fisaina amin'ny tena dia fandresen-dahatra no atao foana kanefa ny mandreraka ihany le izy raha ohatra ka zay foana no tokony atao ka kehitriny moa zany raha nilatsaka ao anatiny atoko HVM ny tenako dia miara-miasa amin'ny fanjakana zany hoe tsy ho ariana tsy ho jerena fotsiny fa betsaka ny rafitra tokony atao ame ohatra fotsiny azo ao mikasika ny io tsena nombona io zay lazaina fa tsena tokony ampidi-bola dia eto teny hiteny fa tsy dia misy loatra vola niditra tao satria maro ny rafitra tsy dia mahomby loatra misy zavatra tsy voafeh ka raha lany somatsara eo zay zany mba faniriko miaraka amin'ny fanjakana mba anarina n'io tsena io anamboatra n'io tsena io ho rafetina tsara ao anatiny atao hoe misy rafitra tena mazava ary amboarina le tsena mba ohatra ny asa tsiro mandidiny efa reko hoe nahazo tsena manara-penitra zay moa ny fiteny ka raha tsy zay no atao dia mbola tsena mibaranana ihany io tsenanomby io le izy ohatra mampiteny mona ihany satria zay mandalo rehetra dia manan-karena le ampanitokany tokony tokoa kanefany betsaka ny rafitra tsy dia mahomby eo ka zany rehetra zany mila ravana daholo mila vaovao ny tsena tokony amboarina tsara ny rafitra rehetra tokony jereva fotodrafitrasa tokony mahomby tsara satria faharoa era Madagasikara no lazaina ny hoe tsena nampanitokana kanefany tsy tsena fijeriko azy eo sarotra be le izy ka dia zany zao anisan'ny lahampamerana izay iangaviako ny fanjakana hiaradia amiko raha ohatra ny lany somatsara eo ny faharoa koa dia mikasika momba ny rano fisotro madio fantatro fa betsaka zao ny mpamatsy zay sensible moa ny filazan'ny vazazy hoe amin'ny fanampiana dia zany koa ny zavatra ezaka tsy maintsy atao mba hanana ny vahoaka eto ampanitokana zany atao hoe rano fisotro madio zany mariko etona nefa ny fa anisany efa tetikasa napetrako izy io ary maro ny efa vangatahana nisy voavaly dia anisan'izany zao fokotany 5 zao nefa nahazo an'izany atao hoe rano fisotro madio zay nampiny ao amin'ny fidy moa zany ao amin'ny Rotary ny développement fund zany zao nefa nametraka fanampiana nanomezana rano fisotro madio fokotany 4/29 eto ampanitokany zany hoe mbola betsaka zany ny ezaka tokony atao fa nytanina moa napetraka reo teo hoe
inona ny mbola ilatsanao zany rehetra zany a zavatra tokony hotanterahana satria efa natomboka le izy fa ny fanatanterahana sy ny fanarahana zany dossier rehetra zany a dia ataoko angamba fa mbola manana didy lehibe aho anaraka an'izany dossier zany a fa tsy ny sasany indray no ande na mety tsy ho zay koa ny lampamerana ny mikasika ny sekoly tahak'izay ihany koa raha mifaniriko enina amin'ny roapolo ny atao hoe EPP eto ampanotokana maro ny EPP tokony mila fanavoazana mila fanamboarana niezaka ihany ny tena nandritran'izay fotoana nitondrana ny ty commune ity ary hatramin'izao zany a efatra no fotodrafitrasa vita ara-dalàna mikasika ny EPP dia mbola hotohizana koa io ary mbola anisany lampamerana koa raha lany somatsara io tenako eo ihany koa ny fanabiazana io zany ny tena atao hoe lolaharana zay tena mahasarotiny a dia ny fanabiazana ny olom-pirenena eto mpanotokana na vavy na lahy na ankizy fanabiazana mikasika inona moa izy io mikasika ny atao hoe toe-tsaina ny herisetra zay miteraka fahantrana tanteraka na ara-tsainy zany na ara-bolo zany meko ohatra fotsiny ao anatin'ny fotodrafitrasa anankiray zay natolotry ny ambasady suisse ny association akantina zay zano président io efa nandritry ny 5 taona io association io niforona mbola tsy mera dia efa io zany a association efa nanana ny vady izy io ary miaro ny zoany ankizy miaro ny zoany vehivavy miaro ny zoany olombelona amin'ny ankapobeny ary fa maro ny dossier maro ny fanampiana atao hoe fanorona hevitra fanorona lalana fampahafantarana ny olona eto zany atao hoe misy lalàna eto Madagasikara misy lalàna na ty ambanivohitra dia ampahalalàna ny olona hoe ny fahazona zo inona ny azonao atao inona ny tsy azonao atao iny zany atao hoe herisetra raha misy ny herisetra tadio tsara ny fa ao amin'ny tokantrano anankiray rehefa tsy vanina dia efa miteraka fahantrano ka na misy ara fidiram-bola homenao izy zavatra natoro lalana ka rehefa tsy mandeha amin'ny laony ny fiainanao tsy fantatrao ny atsimo sy avaratra tsy fantatrao ny lalàna tsy fantatrao ny azonao atao ny herisetra ataonao amin'ny zaza tokony hianatra tsy ampianarinao fa ampiasainao ny ray aman-dreny a dia efa dotony sasany moa dia efa aty ambanivohitra aloha dia io zava-mahadomely io ny mahagaga fa efa voakasika ny tanora ary maromaro ny toka moa dia efa tsy tenenina ka zany rehetrarehetra zany a mila fanamboarana mila fitaizaina maro ny zavatra ary rehefa reo ny voakasika voalohany ka fantatry ny olona ety fa mba hampirindra ny fiainana tsy resa-bola akory aloha fa resaka toe-tsaina na io resaka propagande io arany olazaiko anareo fa mizatra mahavariana ihany satria ny tenako mba mipetraka 30 taona tany ivelany efa mba nahitany zany eto hoe fanaovana propagande raha ny azo raha manao propagande zany tokony programa no entiny tsy adversaire akory raha firesaka ny olona samy manao propagande eny fa ny mahagaga dia mifanaratsy tsy maintsy fanaratsiana amiko zany fanaratsiana zany tsy programe zany au contraire zany tena mieritreritra sy mihevitra n'le olona ho tsy manana tsy fanambaniny zany amiko ka ny amo zany na dia efa mifanena amin'ireo atao hoe mpifaninana amiko ireo ara dia zay ny amba zavatra teneniko io mba arosoa ny programa fa ny olona tsy adala fantany ihany ny hoe iry hitondra soa na tsy hitondra soa fa ny fanaratsiana moa ty ambanivohitra ndray mandaitra satria ohatra mahafinaritra an'zareo koa mihainao zay dia ohatrany zay ve no andraisainao lahatra olona nefa rehefa tonga eo anao anao mbola zavatra mbola pira no zavatra tenenina ka zay ngamba ny azoko lazaina angamba mikasika ny antony rehetrarehetra ilatsako manana didy sy andraikitra hitondra ny anjara biriko fa tsy hoentiko any am-pasana akory ny fahaizako